mbola akafaliana trany nitsidihana tokatrano amin'ity fatelo amby roapolo ny volana aprily 2010 sy roa arivo ity ao anatin'ny mety ho tetry ny andro piasika zay mety ho tetry ny andro zay dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra mamaraparana ny fahavaratra trany isika anatin'ity volana avrily ity vokatry zany dia mbola ahitana ny fiforinana rivodoza zay hita ato amin'ny faritra avaratry ny nosy any amin'ny raiky amby roapolo sy roanjato kilometatra avaratry dego dia ahitana ny rivodoza keneta zay nahazo anarana ny maraina teo ny rivotra hoetiny dia mahatratra hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora mitafitra kosa dia 90 kilometatra isan'ora izy moa dia mikisaka mianandrefana mahazo an'ny nosy ravavy iny amin'ny hafainganam-pandeha 240 kilometatra isan'ora raha mikasika ny ilay rivodoza anankiray kosa dia mbola lavitra dia lavitra ny any atsinanana lavitra Madagasikara any 3 kilometatra no mihoatra mianatsimo atsinanana ny diany fa tsy misy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara fa ny mamaritra ny mety toetry ny androtsika ho an'ny 3 andro avy dia mbola nitsioka atsimo atsinanana zany hoe ny alizay hatrany vokatry zay ary dia ny maraina ho an'ny toetrandrotsika raha pitsy maraina dia mbola ahitana tandidin'ilay rivodoza keneta amin'iny apahatelony avaratry ny nosy iny ahitana orana malefaka ihany koa ny faritra atsimo atsinanana vadivavy fito vinany mahazo ny ilany atsinanan'ny faritra amoromanisy Otomatsiatra iny raha ny ilany atsinanan'ny Analamanga kosa dia somary andrahoana zay mety arahan'erika indraindray ahitana andianjavana kosa ny vomaraina amin'iny faritra menabe iny raha toka homaina tanteraka raha ny amin'ny faritra sisa ny torakandro dia mbola mitoetra ny orana amin'iny apahatelony avaratry ny nosy zany iny faritra Dianasy Sofia Sava mahazo an'iny analanjirofo iny dia somary mbola misy orana malefaka ihany koa amin'ny faritra atsinanana vadivavy fito vinany ary ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra nosy mbola mandrahona trany raha ny ilany atsinanan'ny faritra ampovoan-tany zay mety arahan'erika trany ary ahitana orana tandrifindrahona kosa amin'iny Bongolava sy ny faritra Melaky iny mibalika kosa ny masoandro raha ho an'ny faritra atsimo nosy fandia mandrahona sy masoandro any amin'ny faritra akoatran'izay mikasika ny maripana voavinavina dia 7 ny ambany indrindra vakinakaratra manodidina zay 7 ka hatramin'ny 7 ho an'ny aty ampovoan-tany ary mihoatran'ny 20 kosa raha ho an'ny morotsiraka rehetrarehetra 30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra voavinavina zany hoe any Toliary no nahitana izany manodididina 7 ny ambony indrindra raha ho antsika aty ampovoan-tany ary 9 ka hatramin'ny 30 kosa raha ny any amin'ny morotsiraka rehetrarehetra raha mikasa ho any amin'ireo tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara moa ianao dia ahitana orana tandrifindrahona zay mety arahan-kotroka any Johannesburg, Milan ary Nairobi efa kosa andrahona sy masoandro ho an'ny Bangkok raha toka andrahona tanteraka ny andro raha ho an'ny Paris ho an'ireo nosy manodidina ny Madagasikara dia i Comore sy La Réunion no ahitana orana tandrifindrahona zay mety arahan-kotroka hatrany ifandimby ndrahona sy masoandro raha ho an'ny Maurice sy Seychelles dia zay indray no azo atotranao tamin'ity an'ity fa manasanao amin'ny manaraka indray ero matompo